Taranja atotondry nanomboka ny seho sehatra amin'izay ireo mpiatroka atotondry eto Analamanga nanatanteraka ny faninana ny tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina omaly azo lazaina fa dia mbola sady tsy mitombo ny tsy nihena loatra ny vokatra ho an'ireo mpiatroka na ny avy teknika maromarona kosa satria dia nisy fiantraikany tany amin'ireo mpiatroka ny tsy fisiny ny faninanana nandritra ny fotoana maro mpiatroka 20 teo no niatrika izany fidinany tompontakan'ny Analamanga izany izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Mpiatroka maherin'ny 80 no tonga niatrika ny fidinany tompontakan'ny Analamanga eo amin'ny taranja atotondry maro be ireo mpakafy atotondry no tonga tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina omaly sabotsy nijery ity faninanana ity. Tsy dia nahafa-po loatra ny vokatra ho an'ny mpikarakara nisy ako ny betsaka teo amin'ireo mpanao atotondry ny tsy fisian'ny faninanana nandritra ny fotoana maro teto Antananarivo. Alohan'iny moa zany dia fidinany championnat ligue na Analamanga hita zany ny avy teknika fa sady tsy mitombo ny tsy mihena fa izay mihitsy zany nahatonga anay ato amin'ny fédération no isiny combat matetetika satria na ny tahotra sy henatra koa zany hoe miatrika combat zany dia hita zany le ankizy na ny boxeur na ny boxeuse mbola misy ohatra ny tavozavozana na tsy fasahina miatrika combat surtout jerevan'olona ka izay nahatonga anay hoe nisy ny combat matetetika zahay moa zany tariketranay dia mijery mihitsy hatrany amin'ny fotony hatrany amin'ny club zany ka na misy combat ary any dia tonga foana zahay miaraka amin'ny DTN na sy ny technicien sy ny entraîneur national mba hijery fotony satria misy entraîneur any amin'ny club misy any amin'ny section fa kosa misy be mifanina zay mitongavany expert tunisien tamin'ny volana décembre ka niesika manaraka zany dia mialohan'ny tany Roumanie Tamatavy zay efa nisy dia nanaraka moa Roumanie zay natao tamin'ny 12 teo dia ity moa zany Analamanga ka ma fédération nay dia tsy misy miatrika zay raha tena amin'ny club raha misy combat dia tonga foana zahay dia manaraka zay zany ny champion interligue zay ataon'ny fédération amin'ny 9 avril dia ny 19 23 avril championnat national zany hoe zay ny championnat eto zany zao ohatra ny Analamanga dia zay no mandeha miatrika ny championnat national. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany teo amin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 220 kilao voaositra tompondaaka Irason Andrasana Claudia avy eo amin'ny métropole latsaky ny 20 kilao Andrea Miasarsoa Mioratina avy eo amin'ny métropole latsaky ny 420 kilao Samuela avy eo amin'ny FB2A latsaky ny 720 kilao Ravololo Sotaina avy eo amin'ny SPTT latsaky ny 80 kilao Rasoa Zananymanitra avy eo amin'ny COSPN. Teo amin'ny vokatra ho an'ny lehilahy kosa dia voaositra tompontakan'ny Ligue Analamanga zay hiatrika avy hatrany ny fidinany tompontakan'ny Madagasikara latsaky ny 720 kilao raha Jefferson Herman avy eo amin'ny BOI 220 kilao André Mirija Aimé avy eo amin'ny COSFA latsaky ny 920 kilao André Nirina Calvé Pascal avy eo amin'ny métropole latsaky ny 80 kilao raha Kotomanga Herto avy eo amin'ny COSFA latsaky ny 420 kilao raha Jonarson Julien avy eo amin'ny COSFA latsaky ny 720 kilao André Natenanainika avy eo amin'ny Jorij latsaky ny 570 kilao Takaliniana Ajadina avy eo amin'ny FB